Manambahiny indray ny sampany fampahalalam-baovao amin'ny TESOL zany fa i Ariel Ramelson avy amin'ny MPTC miarabanao ary tonga zao tanatin'ny fampahalalam-baovao. Miaraba-mendrika dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Matoa moa ianareo mivahiny ato anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka an'izao misy ny vaovao hoentsika mijery tsy andrelitsika fa avy hatrany dia hoentsika hoe inona ary ny vaovao hoentsiny MPTC androany. Ny vaovao dia misy tokoa ho amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora dia mikarakara hetsika mahafinaritra be ny MPTC amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 24 août zany izy io eny amin'ny MPTC Andranomevava manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva tahaka an'ireny porte ouverte ireny fa ny MPTC zany mampiranty ireo vokatra misy ao aminay tahaka ny examen internationaux sy ny karazana cours de langue isan-karazany zany. Ankoatr'izay ihany koa dia ho anareo izay mitady asa dia afaka mitondra ny atody taratasy ihany koa nareo amin'ny fotoana io fa vonona izay ny andray anareo. Marika moa zany fa maimaimpona na gratuita teraka ny fidirana tsy misy sarany amin'io ary afaka manantona daholo ny ho an'ny mpianatra na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tanora. Rehefa tonga amin'io fotoana io ve misy lera mety hoe tsy andraisanareo olona sa tena hoe maraina mandrapariva amin'ilay ora ny tenen'ny arila teo afaka andraisana fantaniko faharoa ihany koa hoe afaka mifampiresaka mivantana amin'ireo izay tompona andraikitra ve ny na mpianatra io na mety hoe olona mitady asa amin'io fotoana io. Tsy ankianto le amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 tsy ankianto dia afaka miresaka mihoana mivantana amin'ny ekipan'ny MPTC tsara mihitsy ary mariako eto koa fa misy test de niveau gratuit isan'andro dia 50 000 ariary fa amin'ny fotoana io amin'ny sabotsy dia tsy andoavam-bola ny test de niveau na amin'ny teny anglisy io na ny teny frantsay na ny teny sinoa. Enare izay ny mahakasika ny hetsika ao amin'ny sabotsy ho avy izao iny manaona kosa ny fidirana manaraka satria izay ihany koa na anisany andrasan'ny mpijery antsika amin'ny matoram-pampiofanana ny MPTC. Ny fidirana manaraka ny 3 volana manaraka moa zany amin'ity taona 2024 ity dia ny amin'ny 3 octobre ho avy izao na ny cours en ligne io na ny cours en salle ho an'ireo tem-pirenena izay nilazaiko teo aloha teo zany dia efa misokatra izao ny fisoratana anarana sy ny fanaovana test de niveau. Ny test de niveau misy foana isan'andro amin'ny vozay amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Manahoana ny fandraisana ao anatin'izay iza avy no afaka miditra mianatra ao amin'ny MPTC zany ao amin'ireo fidiranareo ary. Afaka miditra daholo ny olona rehetra ny sala taona zandry indrindrina ampianarana MPTC 3 taona ka hatramin'lehibe indrindra satria fianarana foana moa zany fiainana. Tsisy niveau zany andraisanareo sa hoe manao test izy rehefa tonga ao arakaraka ny niveau. Araka ny lazaiko teo moa zany dia misy test de niveau fa ho an'ireo izay misafidy ny tonga dia hiditra niveau débutant amin'izay fotoana izay tsy fanao test de niveau intsony fa afaka tonga dia miditra. Eny ary misy vaovao ihany koa andrasan'ny rehetra satria hita teny amin'ny tambazora serasera teny mahakasika an'ilay MPTC University manahoana indray ny momba an'izay ary ela inona avy ny sampana hita ao aminazy. Mikasika ny MPTC College moa zany dia amin'ny teny anglisy ranoray ny fianarana ao anatin'ilay izy dia business administration izay no filera misy ao anatiny dia tsy maintsy manana niveau d'anglais C1 aloha zany farafahakeliny dia bac izay vao afaka manao inscription anatin'ilay MPTC College mandritra ny 2 taona fianarana ao anatin'izay dia efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ny fidirana janvier 2025. Mahakasika an'izay indrindra hoe rehefa avy any amin'ny sekoly rehetra ve dia azonareo raisina avokoa ny fomba andraisanareo mpianatra zany ao anatin'ilay sekoly ny MPTC. Tsy misafidy manao test de niveau fotsiny izy ny amin'ny teny anglisy ny matematika dia miankina amin'izay vokatra no andraisanay anazy. Manahoana ny atao hoe ny expérience ny mpampianatra sy ny fomba fampitana ny fampianarana azo antoka ihany koa ve satria be dia be ny mampianatra manangana sekoly amin'izao tena ara-dalàna tsara ihany koa ve ny MPTC. Tena avolenta raha ny fampianarana ao amin'ny MPTC ary ny MPTC dia sekoly ho an'ny daholo be satria matetika mantsy isika somary matahotra hoe sekoly ho an'ny mpanankarena ny MPTC fa sahaza ho an'ny saramabe-bahoaka malagasy ilay izy ary ny fampianarana ao amin'ny MPTC dia matianina tanteraka satria ny programa avy any ivelany mihitsy zany no bataina na mahazo tahaka n'ireny hoe fiofanana zany izay ampitain-davitra amin'ireo tompon-teny dia zany hoe matianina tsisy nina tahorana zany fampianarana ao anatin'ny sekoly. Maharitra hafiriana ihany koa zay sa manaraka amin'ny programa rehetra ihany izay fampianarana ao amin'ny sekoly MPTC. Ilay MPTC College izay mandritra ny 2 taona fampianarana dia mahazo associate degree zany vao mivoaka ao anatin'izay 2 taona izay dia afaka manohy any amin'ny college izy avy eo automatiquement rehefa mavita an'ilay fiofanana. Ankoatra ny sekoly ny MPTC manahoana kosa ny vaovao hafa hoentiny arela ary amin'ity an'ny ity. Ankoatran'izay dia ny MPTC moa dia tena international tanteraka raha eto Madagascar ary misy an'ilay programme antsoina hoe IFP na International Foundation Programme. Izy io dia programme britannika fahanao manohy fianarana
zany amin'ny firenena amin'ny teny anglisy manandanja be izy io indrindra manerana izao tontolo izao amina université fitopolo maneran-tany natokana ihany koa izy io ho an'ireo ankizy zany zay tsy tia hiverina première année intsony rehefa mianatra any ivelany fa avy hatrany tonga dia manohy fianarana fa mila manana niveau d'anglais B2 fotsiny izy ary bac farafahakeliny. Eny ary mamaraparantsika riela mety ho fintina no entinao amaranantsika azy mety ho fampatsiahivana ihany koa na mety hiteny anglisy kely toy ny mahazatra ihany koa riela rehefa mamarana ny fivahinana tahaka an'izao. Lovary. Okay, so I think I'm going to speak in English to finish the program. So, dear languages lovers, I think it is really a big chance for you to be at MPTC and BULATS this upcoming Saturday, 24th, because we are going to organize an event, a special event, which is called a special open day, which is particularly designed for young people. So you can bring all of your friends because there is no entrance fee. It is totally free. We are going to exhibit all our offers and products, such as the international exams and the language courses, and the last but not the least as well, there will be a plasmid test during the day and it would be totally free. You don't have to pay anything at all. So what are you waiting for? So see you on Saturday. That's it. Angatrany Ariela ny vahita tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ary. Soratompo.